eny ary mamaraparana ny fandiniana ny ten'Andriamanitra antsika amin'ity andron'io ity dia ny anaovantsika anazy tena fanakalosa-kevitra. Ao amin'ny ten'Andriamanitra ao misy teny toko sy andininy miresaka ny amin'ny famonjeny ohatra hoa dia misy ilay toko sy andininy le vakitsika hoe minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Asana apôstôly toko 2:1-3. Minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao, izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Dia aho zany mba anjaranareo indray zany mba manonona hoe inona no akoatran'izay miresaka ny amin'ny famonjena hoe raha manao an'izao anao dia ho vovonjy sisa ohatra fasoa zay anankiray zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Marika toko 2:1-2. Asan'ny apôstôly toko 4:2. Fa tsy misy anarana hafa nomena ny olona azahoana famonjena. Iny ihany koa ohatra. Filipiana zay toko 4:2. Miasa amitahotra sy niofotra ozy izy, miasa amitahotra sy niofotra ahatanteraka ny famonjena. Zay ke zany tsara koa zay toko sy andininy zay. Le famonjena tsy hoe omena fotsiny hoe iny ary araka le fiasana hoe fahasoavana, fanomezana dia nomena. Raisiko le famonjena, za mila le famonjena dia raisina. Rehefa nandray le famonjena ianao dia za zany efa vovonjiko, za efa nandray ako. Fa le Filipiana zany dia miteny miasa amitahotra sy niofotra hahatanteraka an'le famonjena. Raha tsy misy an'izay zany dia tsy tanteraka le famonjena. Na dia efa nandray an'izy azy ianao dia mila tanteraka le famonjena. Dia izay le Filipiana toko 4:2. Akoatran'izay toko sy andininy malaza Jona toko 4:1. Fa toy izao tiavan'Andriamanitra toy izao tolo izao nomeny zanalay tokona mba tsy ho very. Dika zay mba ho voavonjy, mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Fanafiainana mandrakizay mbola misy. Nefa izao dia ravoravo amin'ny Jehovah ihany sy faly amin'Andriamanitry ny famonjena. Andriamanitry ny famonjena. Andriamanitra iray no afaka mamonjy. Matio toko 1:1-20 adinitsika. Any anarana ataonao hoe Jesosy, sa zay? Any anarana ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Asa dino zany toko sy andininy tena lehibe mihitsy zany toko sy andininy zany. Ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Manamafy an'le asan'ny apôstôly toko 4 hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Mbola misy ve? Tsara koa zany toko sy andininy zany. Jona toko 4:7. Jesosy no miteny dia ho Jesosy hoe izaho no vavahady. Raha izaho izy no idirany olona dia ahazo famonjena izy. Zay manamafy an'ilay teny Jesosy any amin'ny Jona toko 4:4. Aitsika zay dia ahoana izy Jesosy? Izaho nino izy? Izaho no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy olona tena eo tena tsindrina mafy
Tsy misy olona na iza tsy misy olona makany amiray afa-tsy ahoana izy amin'ny alala. Zay zany le lazaina amintsika hoe tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany no azahoana famonjena. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Izy irery ihany ny lalana. Tsy zavatra hafa ny lalana, tsy olona ny lalana, fa Jesosy irery ihany ny lalana. Raha te azo izany famonjena izany isika. Misy tokisandrena anankiray izay tena lehibe ankoa. Romanina 5:9. Romanina 5:9. Ao vakio ny baibolitsika. Ao na voalazany ao. Romanina 5:9. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zay tsara. Resaka famonjentsika. Io Romanina 5:9 io no amin'ny teny frantsay no migaranty ny famonjenantsika. Io no garanty. Eo izy le ten'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika. Fony mbola mpanota isika. Dia inona zavatra seho? Maty hamonjy antsika Kristy. Tena